Amin'ny fifaliana lehibe indray no azosoana tokantranon-tsika ny amin'izao anio izao a. Ny ambasadeur-ny Yahosoa Elia no mandroso eto tokantranontsika, mitondra ny fampianarana anarana faharoa indray tsika ny amin'izao fotoana izao. Dia amin'ny firavoravoana lehibe no iarahantsika indray ary miarahaba manokana ny dada malalaka Iayavaza izay mampitondra an'izao teny izao a, ary miarahaba manokana koa ny Yahosoa izay tompony fampianarana koa izay avy any amin'ny dada mala Iayava, ary dia voninahitra ho anazy menaka. Dia mamerina ny fiarahabanantsika rehetra tokantrano tena koa ny ambasadeur-ny Yahosoa Elia no mandroso tokantranontsika indray amin'ny teny ety a. Dia mamerina ny fiarahabana an'izay rehetra mbola tsy nahiny ihany koa izany a, dia samota iny Yahosoa daholo. Narana faharoa ny fampianarantsika ny amin'izao anio izao ary mitondra ny lohateny hoe ny anaran'i Iayava dia novain'ny olombelona hoe Allah. Moa izany Andriamanitra ny Silamo izay alaza ao any tsy malala, na hoe Jehova ho any Andriamanitry ny Protestanta ny dikan'izay, ary hoe Yahvé ho any Andriamanitry ny Katolika ny dikan'izay. Fa maninona moa izany izy io no novay? Izany ilay resatsika. Dia hatrany manome valiteny ary maverimbeloko ity valiteny ity hoe nanararoatra ny atezeran'ny dada Iava ny olombelona, satria rehefa nanota ireo zanak'Israely ireo dia nanararoatra an'ilay atezeran'ny dada Iava izay nisy teo amin'ny zanak'Israely ny olombelona. Ina ny antony? Satria ny olombelona rehefa nahita hoe tezitra dada Iava tamin'ny zanak'Israely izay nanota teo anatrehany, dia nandrefa nanapa-kevitra dada Iava hikapoka sy hamely ary hamono an' zareo ary hisaraka amin'ny tanteraka. Ary nanomboka teo dia tsy nisy nafantatra ny dada Iava intsony ny zanak'Israely. Eny ny fahatrany amin'ny anarany aza tsy fantany. Ka rehefa tsy fantany moa ny anarany izany dia mazava ho azy fa tsisy mahay intsony. Ary rehefa tsisy nafantatra intsony ny olombelona dia nanomboka teo amin'izay dia namorona ny anarany amin'izay ny olombelona rehetrarehetra. Tao ny katolika romanina nanomboka namorona ny azy koa, tao izany ny silamo namorona ny anazy koa. Silamo dia tena nisy namorona boky spesiala ho an'izareo mihitsy izy. Izay no nahatonga nanome an'ilay daty hoe raha ny fivavahana silamo angaika taty amin'ny taona plus 600 taoriana l'an 0, nefa ny bokin'ny Israelianina, bokin'ny Jiosy, dia efa tany amin'ny moins 2000, moins 1900 tany ho any zany. Chiffre approximative moa izany, fa izany hoe laza mahatrany any azy. Ny bokin'ny Mose izany dia efa tany amin'ny taona moins 1500, moins 1400 tany ho any. Chiffre approximative daholo izany, izany hoe daty manakaikaiky ny maro satria fa ela loatra izy dia tsy hita intsony ilay tena hoe précis, tena daty précise mihitsy. Ka eo amin'izay sary izay dia milaza amintsika mihitsy fa efa boky efa taty oriana daholo izany ny boky misy. Raha antsika ny katolika romanina dia tany amin'ny tany amin'ny moins 100 tany ny tena nanjakanjakan zareo tao amin'ny fahatry ny Israel. Nanomboka nanjakazaka izy dia rarina zareo raha namorona. Ohatran'izay koa ny protestanta koa namorona ny azy izy taty oriana ela be taty koa izy mba namorona ny azy. Izany hoe samy namoromorona ny azy teny daholo izany, nanararoatra ny fisarahan'ny dada Iava tamin'ny zanak'Israely, satria tsy nahay niantsony eo Andriamanitra intsony ny olombelona. Dia teo ilay fanararotana ilay olombelona Israelianina izay resako izay, tsy afaka niantsony Andriamanitra ny satria niady tamin'ilay Andriamanitra ny Iayava, dia nanararoatra daholo namorona anarana ny olombelona ary indrisy tonga hatrany amin'ny namorona boky mihitsy ny aza dia samy nanao ny azy izay. Ka ho azavaiko amintsika tokoa hoe tena nisy ve izany hoe tena tezitra marina ve tamin'ireto zanak'Israely dada malala Iayava ary vokatran'izay atezerana izay dia nisaraka taminazy dada malala Iayava. Rehefa nisaraka taminazy dia lasa tsy fantatra intsony ilay anarana. Daholo jerevantsika ary ny soratra masina.
jevantsika ara ny soratra masina araka ny voalaza ao amin'ny tady afaka ampidintsika zany teknisiana sady manolotra manamboatra ihany nareo ao anatin'izany sary tetra zany araka ny voalaza amin'ny bokin'ny Isaia toko voalohany misy nkeny to jerevantsika voalohany Isaia toko voalohany mikasika ny amin'ny hoe ny atezeran'ny dada Yavata amin'reto zanak'Israely reto zany raha mamesana dia mahasoma raiketsaka kely zay ao mety tsara Isaia toko voalohany dia vakitsika manomboka amin'ny andinin'ny faharoa avy hatrany zao ny vakitsika zany hoe eto zany tsika dia ahitany atezeran'ny dada Yava tamin'ny zanak'Israely ary nanompo andriamanikafa ry zareo ka izay mihitsy natezitra ny dada Yava ary nanao tsy mety izy zany hoe niantso andriamanikafa reto Israelianina reto ary ny sarahany dada Yava dia lozika be zany rehefa niala tokoa dada Yava dia niverina tamin'ny andriamanikafa natsotsomo zareo izy ary hafa indray koa no niditra teo any hoe tena mampalahelo mihitsy ny sara mitranga amin'ity olombelona ty fa izay no tonga antsika nanome an'ilay daty mihitsy ny ambassadeur-ny Elia hoe ity nge ny daty dia jereo tokoa fa tena nialanareo ny anarana mahafaka amin'ny fahotana satria mantsy ny tena marina io Andriamanitra io tena tsy tia fahotana izy ary tena halany mihitsy n'izany fahotana zany tena tsy mety aminy mihitsy n'izay teny izay aloha vaketsiro ny Isaia toko sivy amby dimampolo anomboantsika anazy aloha amin'izay resaka fahotana izay hoe tsy mety aminy mihitsy ny fahotana io ka raha ianao zany mpanota ny fivavahanao miteraka anao mpanota ohatra mpanotanao rehefa tsy hayavana iantsonao dia efa mpanota ianao raha vao miteny hoe Andriamanitra Abrahama ny Andriamanitra anao ka tsy hayavana antsonao dia mpanota ianao satria io ny orizinalana antsony Abrahama ka raha misy olona manova an'izany dia efa tsy Andriamanitra Abrahama miaraka aminazy lozika be nge zany na ianao koa recomprendre an'izany hoe i Abrahama kosa ve tany amin'ny lamoiny 2000 tany ho any no nisy dia izy niantso hoe Yahava tao anatin'ny bokin'ny Israely any dia misy ve olona mamorona boky hafa teoriana ity dia mamorona anarana hafa izy miteny hoe Andriamanitra Abrahama ihany no antsony ahoana moa ny ampitombona an'izany kosa ny aminao na ianao ngita dia micomprendre hoe tsy maro ny ty sary ty ka noho ny amin'ilay tsy fahalalànareo no mahatonga ny Elia mampianatra ankehitriny hoe jereo amin'izay ny marina satria Elia ny raha namonjy dia tonga hamonjy ary tena hamonjy mihitsy ary manoro hevitra nareo mba ho voavonjy nareo vaketsika ny Isaia toko sivy amby dimampolo andininy voalohany sy ny faharoa iarahantsika mijery tsy mamaky hovonina ry dada Yava sy Joshua endro ny tanany Yava tsy fohy fa mahavoanjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mary fa nieloka reo ny hevitra ka dia tsy miaino izy io zany no mazava be ny tena Andriamanitra fa io Andriamanitra io dia tsy miaino ny mpanota novianoviana ary tsy mety mifandray amin'ny mpanota ary tena halany mihitsy ary mandingana mpanota mihitsy ny ary moa izy io nketsika jery tenin'Andriamanitra fa dia ho arahantsika araka an'izay mihitsy izy hoe araka ny bokin'ny mpaminany dao jevantsika indray jery toko sy andiny hafa indray tsika tsy aloha hijery kely anankiray tsika aloha satria mampianatra dia tsy maintsy manomena ireo koa siny hoe koa misy tenty mba ho jevantsika ao amin'ny Jeremia toko 4:10 dia andininy fahasivy sy ny fahavalo Jeremia 9:18 Jeremia 16 dia 9:18 16 voilà etsika hijery an'ity teny ity indray Jeremia 16 9:18 fa izao no lazainy Yava ty zany le hoe teny milaza mihitsy ny hoe tena tsy manaiky zavatra tsy mety io Andriamanitra Abrahama io ohatra lehilahy ray manambady anankiroa na telo na efatra na dimy na folo na roapolo na telopolo efa fahotana zany amin'ny Andriamanitra Abrahama io satria ilay mpaminany faran'izay ny raha izay Israelianina satria hoe miaino ny tenin'ny mpaminany nareo dia ny mpaminany Israelianina farany dia ilay antsoina hoe Yahoshua mbola ampianariko antsika mihitsy moa anarany Yahoshua io koa fa io ny mpaminany farany
tsy Jesosy zany ny anaran'izy io na Jésus. Non, c'est un faux nom zany. Anarana diso zany, anarana grika zany. Tsy mpaminany israelianina zany Jesosy zany. Any amin'ny grika azy zany Andriamanitra ny grika zany. Fa ny mpaminany israelianina farany Yahoshua no anarany. Zay. Ary zay Yahoshua zay mihitsy no namoaka fanambarana mihitsy hoe aoka ny lehilahy anankiray hanambady vehivavy anankiray, ary aoka ny vehivavy anankiray hanambady lehilahy anankiray, fa zany ny didin'io Andriamanitra Yahva io. Zay. Raha namboarina ozy ny olombelona dia lahy sy vavy no namoronany azy, ary lehilahy ray manambady vehivavy ray. Kaona moa zany nareo lasa manambady be dia be. Zay ny tenen'ny mpaminany farany hoe. Ary tsika tsy maintsy mihaino ny tenin'ny mpaminany israelianina. Tsy mahazo mihaino teny ankoatra ny mpaminany israelianina satria mpaminany israelianina no henoina. Ity amin'izay antsika rehefa avy eo fanao tsy elo tsy amin'ity le Jérémia 16:3. Jérémia 16:9-18. Fa izao no lazainy avà tompony maro, Andriamanitry ny Israely. Indro atsahatra amin'ity tany ity eo masonareo sy amin'ny andronareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina. Mandeha mankany amin'ny israelianina zany le teny satria tezitra be dada Yahva. Dia tena ho atsahatra eto amin'ity tany ity izy eo masonareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny ampakarina. Ary raha ambaranao amin'ity firenena ity zany, dia zany teny rehetra zany ka ho izy aminao hoe nahoana moa Yahva no milaza zany loza mafy rehetra zany hamelezana anay? Fa inona moa no heloka anay? Ary inona moa ny fahotanay izay nanotainay tamin'ny Yahva Andriamanitray? Dia ity ny valiny lazao aminy hoe noho ny nafizany razanareo ahy, ho Yahva, sy ny nanarahany Andriamanikafa, sy nanompoany azy sy ny ankofany teo anateny, ary ny nafizany ahy ny tsy nitandremany lalako, ary ny tenanareo koa ary nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo. Zany hoe sady manompo sampo manao tsy mety zany. Fa ianareo aza samy mandeha araka ny ditry ny fo ratsinareo avokoa ka tsy mihaino ahy. Ena ny hitranga ao amin'ny 19 ary ny faketsikeliana ny hitranga. Ka dia horoahako hiala amin'ity tany ity ianareo, ho any amin'ny tany izay tsy fantatrareo na ny razanareo. Any no hanomponareo Andriamanikafa andro aman'alina, sady tsy hamindra fo aminareo mihitsy aho. Zay ny zavatra nabana. Vokatry ilay izy nanompo Andriamanikafa dia nivadika tamin'Andriamanitra ka hovanao ny anarany. Rehefa hitantsika zany fa Yahva no anarany dia tsy azo atao intsony ny miantso hoe Allah, satria izay ny Andriamanitra Abrahama. Tsy azo atao intsony ny miantso hoe Jehovah, tsy azo atao intsony ny miantso hoe Yahvé. Ny katolika romanina sy ny protestanta moa efa nanala an'izay anarana izay, ary ny aika izy fa diso ny anazy. Dia samy misy zany tonga saina izay mbola tsy mety ho tonga saina, fa mazava be ny ilay teny. Izay na tonga antsika nianatra n'ilay lesona tamin'ny voalohany hoe iza ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama. Ka raha vao diso io anaran'Andriamanitra Abrahama io no ovainao zavatra hafa, dia efa mpanoty ianao. Raha vao niantso hafa ianao zany dia efa kilasy mpanoty ianao. Tsy azo lavina zany fa teny marina ange zany. Rehefa tsy minao dia andany no tsara efa ampianarana larana voalohany fa ho fampitohy moa tsy ny voalohany sy ny faharoa. Izay no mahatonga ny Elia manoro hoe teto no natonga anareo nanovana io anaran'io, zany hoe nisy nanararoatra ilay zava-nisy tao Israely. Nararoatiny sasany ilay zava-doza nitranga tao Israely ny amin'ny adezeran'ny dada Yahva tamin'ny Israelianina, nisy nanararoatra ary dia novainy amin'izay zany anarana zany. Ka tonga eto ny zanaky ny tompon'ilay anarana, zanak'ilay Yahva, ilay misy miteny hoe nga misy Andriamanitra miteraka izany. Ka izay ilay tenin'ilay Andriamanitra Abrahama rehefa nandefa an'ilay mpaminany farany izy. Ka ny mahatonga ilay olona misy tsy mino an'izany mantsy, kefa diso hatrany amin'ny voalohany nareo, ny hainao ilay Andriamanitra tsy izy nareo dia lasa Andriamanitra tsy izy nampianatra nareo zavatra tsy marina, dia tsy nenonareo intsony ilay teny Andriamanitra Abrahama tary amin'ny bokin'ny Israelianina. Za zany mamerina foana hoe aleontsika miverina any amin'ny bokin'ny Israelianina foana amin'izay, satria any Israelianina io Andriamanitra io fa tsy any hafa firenena. Andriamanitra ny Israely raha vao hoe i Abrahama dia Israelianina ny tena mahay an'izay, dia zareo i Mose.
satria Andriamanitra Mose izy. Dia i Mose manana ny boky ny atao hoe Sefer Torah efa nampianariko antsika koa. Ao anatin'ny Sefer Torah ny bokin'ny Mose. Tsy azonao lavina mihitsy. Ary io Sefer Torah tena ao anatin'ny teny jiosy io. Ny anarana hoe Sefer tena teny jiosy mihitsy izany. Mbola resantsika izay rehefa miditra amin'ny hoe mpaminany Israeliana tsy maintsy orana dia voavoaka eto aminao koa hoe teny jiosy mihitsy ingeo ao anatin'ny lalàna jiosy nge izany teny hoe Sefer Torah zany. Anarana jiosy anarana bokin'ny jiosy zany. Eo mihitsy izany teny zany. Fa tsy hoe izany mamoromorona azy eto. Fa tena anarana fiantsoana amin'ny bokin'ny jiosy ny hoe Sefer zany. Ary ny mpanoratra dia Sofer na zareo Soferima zany. Avelantsika aminy izany fa tsy aloha dia mijery hoe ny fahotanao dia efa manomboka miantso Andriamanitra tsy izy ianao. Rehefa tsy hay havanana tsonao dia efa Andriamanitra tsy izy iny dikan'izay. Izay ny fahamarinana. Ary mampanota anao sahady izay. Ary porofon'izany ianao manambady be dia be. Raha olona iray manambady roa sy telo sy efatra na mijangajanga efa fahotana daholo zany. Ny fanompon'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny hay havana ianarany dia efa fahotana zany. Satria voaporofo mihitsy tao amin'ny lalàna voalohany fa tena ianaran'io Andriamanitra io dia hay hava ary tezitra izy raha vao novaina io anarana io. Tezitra mihitsy fisarahana io mihitsy ny no nahararotin'ny sasany amin'izay reto olona tsy matahotra an'Andriamanitra eto. Izay iny mahatonga amin'ny zareo manaraka ny tsy mety miaraka aminazy. Raha misy nanao tsy mety ny tany aloha tany dia aza rahanao. Aoka ianao tsy hipetraka ao amin'ny plasiny hoe rehefa fantatra fa tsy mety dia mbola rahana ihany. Aza manao an'izany tsony. Fa andro ny fahalalana zao aleontsika mihitsy ny fahalalana dia ny marina. Izay nahatonga ny Eliana ampianatra hoe iza ilay Andriamanitra Abrahama. Ka raha vao novainao izay hay hava zay novainao hoe alàna Jehovah na Yahvé efa tsy mety. Na izy mety ho antsoina ihany fa reo moa zany tena azo izany hoe bebe mpiantso reo zany. Fa be dia be ny miantso ankoatran'io dia hatrany dia efa mazava ny teny dada Yahvé hoe tena tena anareo mihitsy tena tezitra aminareo mihitsy moa zany izay teny. Dia nake jevatsika fa ianareo samy mandeha amin'izay araka ny diky ny fo ratsinareo avokoa ka tsy mihaino anareo ka dia oroako hiala amin'ity tanitrareo ho any amin'ny tany izay tsy fantatrareo na ny razanareo ary any ho anomponareo andriamanikafa andro aman'alina ary tsy hamindra fo aminareo aho. Tena dada Yahvé mihitsy sany no teny anompo andriamanikafa amin'izay ny afaranareo io amin'izay forona amin'izay ny andriamanikafa be dia be. Tsioko namoron'andriamanikafa amin'izay ny olona hoe anompo andriamanikafa na ny Israeliana raha tratran'izy izy koa. Dia jerentsika ny Israeliana fa ny Israeliana nge zao mino an'izany Jehovah Jesosy zany inono zareo ane zany. Nefa dia Andriamanitra ny Grika be zao dia inono ny Israeliana. Samy manaonao foana daholo zao ny olombelona rehetrarehetra eto ambony tany amin'izao tsika miteny zao. Izay ny antony nandefasan'ny dada Yahvé naniraka ny Elia hoe andana avy reny ny olona itoditra satria ho avy ny loza. Aorianan'ny Elia dia loza mahatsiravina amin'ity taninareo ity. Ary efa mandeha zany loza zafatry hoe ho avy miara mandeha amin'izao Elia mitory aminao zao. Mandeha zany loza mamelanareo zany ary ho tratra amin'izay nareo. Dia aza mitady solution fa manatona ny Elia fa aty amin'ny Elia ny lakle. Marina zay aty amiko aty ny lakle rehefa te vonjeny anao dia manatona ny Elia. Mazava be zany. Ndao ary avy toy-antsika koa indro avy ny andro Yahvé izay tsy hanaovana intsony hoe raha velona koa Yahvé izay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy tany Egypta. Fa izao kosa raha velona koa Yahvé izay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra sy avy tany amin'ny tany rehetra izay nandroany azy